fa mbola vaovaon'ny baolina kitra izay ihany araka ny fangatahanyireo ligue paritra nandritra ny AGO zay nitanterahana tamin'ny volana marsa dia ho tanterahana ny 10 oktobra izao ihany koa ny fivoriam-be ara-potoana ny fédération malagasy ny baolina kitra ary eto Antananarivo izy io no atao mitondra fanazavana mikasika an'izay ny filohan'ny fédération Andriamatoa Doda Andria Miasaso. Assemblée générale extraordinaire d'Antanina. Iny tsy maintsy raikitra iny satria izay mivolazan'ny statut na ampy ny isan'ny nangataka ny extraordinaire ny assemblée générale tamin'ny volana marsa dia namaly zay fa tsy maintsy tanterahana izy satria ambony be forme izy. Iny tsy maintsy ataonay fa ny fotoana nanaovana azy no somaro mijerena izy tery be le programmen'ny fédération hatram'izay dia eo ny fotoana hitanay fa mamety azy ary mifangatahany zareo satria tena bien défini l'ordre du jour amin'io nangatahany zareo ny datin'ny élection voalohany dia faharoa mandamande statut dia raikitra izy efa Antananarivo ao ny solo modèle